Yaingeto Analakely ny Zahatany androany. Miaraba tompokolahy, miaraba tompoko vavy ary manasantsika rehetra anaraka ny fadarana hatramin'ny farany. Androany dia ampafantatra ny Nosy Lava isika. Nosy Lava ao amin'ny distrikan'Analalava amin'ny Faritra SOFIA ao satria anisan'ny toerana mahasarika mpizahatany i Nosy Lava amin'izao fotoan'izao fa maninona no miainga avy eto Analakely ny fandarantsika satria misy fandraisany betsaka amin'ny tantaram-pirenena ny fandefasana ny sesitany na figadrana ireo mpanao isy-bahoaka tamin'izany taona 2017 izany ka anisany nampalaza an'ity nosy anankiray ity fa i Nosy Lava dia toerana efa nanana ny lazany hatramin'ny taonjato fafito ambin'ny folo tanoany satria tobim-barotra nampiasan'ireo portugais teto Madagasikara tamin'izany fotoana izany. Ny dindona na ny vestige ao Nosy Lava zany hoe ny trano, ny prison tamin'izany fotoana izany no anisan'ny mahasarika ny mpizahatany mandalo Présentation Andrefana Madagasikara iny amin'izao fotoana izao ka amitipitina tantara mikasika ny Nosy Lava zay no hitsundrana ianareo ato anatin'ny fandarana. Nosy kely iray ato amin'ny Canal de Mozambique, fari-dranomasin'i Madagasikara Andrefana, ato anatin'ny Helodranon'i Narendre na Narinda i Nosy Lava. Izy no lehibe indrindra amin'ireo nosy madinidinika anatin'ny fari-dranomasin'ny distrikan'Analalava, Faritra SOFIA, izay ho fantarintsika ato anatin'ny Zahatany. Andiana Arabo tonga voalohany teto Madagasikara talohan'ny taonjato faharoa ambin'ny folo, dia saika nanoro-ponenana tato amin'ny morontsiraka Andrefana ny ankamarony, noho izy ireo nanara-moron'ny Afrika atsinanana mialohan'ny nahatongavany teto Madagasikara. Teo ny nitsoponenany fa nivarotra sy takalo no tena ny fandraisany tamin'ny tompon-tany, izay vao ny fiarahamonina sy fihavanana nitarika hatramin'ny fampitokisam-pahefana tamin'ny fanjakana sakalava tamin'ny toerana maromaro tato Andrefana sy avaratra Andrefana. Tantara, fiteny, kolontsaina, fomba amampanao sy roim-pihavanana na fianakaviana maromaro no azo atao porofo fa raha tantaran'ny Nosy Lava dia ny fiantso ny Helodrano eto Narinda no azo aingana amin'ny fiheverana na hamasamponenana ny Nosy Lava talohan'ny taonjato faha 9 sy 17. Ny teny Narinda, fiantso lasa masaka anondrona ny Helodrano eto atsimon'ny Analalava dia avy amin'ny fiteny Swahili Narendre, midika hoe andao amin'izay na on y va amin'ny fiteny frantsay. No teto amin'ny Helodranon'i Narendre nataon'ny mpiatsambo arabo tamin'izany fotoana ho toeram-piaingana rehefa hialan'ny Madagasikara. Ny tantaran'ny fifamoivoizana an-dranomasina nampiasain'ny arabo ny vezivezin'ny hodidina ny Madagasikara talohan'ny taonjato faha 13 no nahalalana fa eto amin'ny Helodranon'i Narendre, Analalava no mora amantarana ny fihetsiky ny ranomasina sy kintana fitarikandro rehefa hanao dilavitrezaka an-dranomasina. Avy eto Narendre no maro toerana na repère tsy manary mora ahazo nahitsy an'ny nosy mayota na Comore. Nosy tsy maintsy natao fiampitany mpiatsambo arabo tamin'izany rehefa hihazo ny morony atsinanany Afrika tandrifiny sisy tany avaratry ny Mozambique, Dar es Salaam any Tanzania, Mombasa any Kenya, Mogadiscio Somalia, hatreo amin'ny tendron'ny Afrika atsinanany. Izay vao mampita ny fari-dranomasin'i Golfe, mihazo an'i Yemen, Oman, Arabie Saoudite, Irak, Iran, ankehitriny. Io no lalana masaka fampiasan'ny arabo mpivezivezy nitondra entana sy takalo teto Madagasikara nandritra ny taonjato maro talohan'ny taonjato faha 9. Noho izy mpiavy sady nahafehy ny fifamoivoizana an-dranomasina, tsy rototra tamin'ny fonenana tetỳ amin'ny tany ben'ny Madagasikara loatra ny arabo fa ireo nosy mitsitokotoko tsy lavitry ny sisin'ny tany tato Andrefan'i Madagasikara matetika no nataon'ny tobim-barotra. Raha tsy laza fa tsy antsoheribory tao amin'ny Helodranon'i Boeny, Nosy manja tao amin'ny Helodranon'i Mahajamba, Nosy Lava eto amin'ny Helodranon'i Narendre, Nosy be ao amin'ny Helodranon'i Ampasindava. Nosafidiny ny nosy ambavan'ny Helodrano ho fiarovan'ny tena amin'ny fahavalona mpijerika an-dranomasina na avy any ivelany ka Helodrano no arahiny ataon'ny fitsoahana noho ny Helodrano tsy afaka itsofohan'ny sambo Europeana na Amerikana izay mazana fahavalon'ny sambo arabo tamin'izany fotoana. Ny rafitry ny sambo Europeana na Amerikana nampiasaina tamin'izany no tsy nahafahany miditra Helodrano. Ngeza sady marandony azy ny sambo ka mety ho mora vaky ny haraharam-bato anatin'ny Helodrano. Fisatena
afaka mifotetaka hatramin'ny moro-pasika ny sambo arabo mitovitovy amin'ny botry fampiasantsika malagasy ankehitriny ka mora ho azy ny miditra ty anaty alaonko sy mitsikafona ambony araharam-bato anaty Helodrano no koa anaty Helodrano no fifamontoany amin'ny toerana nanaovan'ny takalo ety amin'ny tany be. Talohan'ny tanjaky ny mpanjaka sakalava tsy manatò na andre mandiso arivo tato amin'ny Faritra Andrefana sy avaratra Andrefana Madagasikara dia efa nanana rafi-pitondrana madinidinika notarihiny arambo efa noheverina tompontany na antalaotsy I antsoeribory ny faritra Ampombytoka na Bombetoka ankehitriny nisy any Andria mételage na seigneur de mételage langany tao Mahajamba Nosy Lava Analalava Nosy Asada na Nosy Be ankehitriny. Talohan'ny taonjato faha 920 ny arabo ny tena nanana tanjaka tamin'ny fifehezana seranana sy fifandraisana arabarotra tamin'ny morony atsinanany Afrika sy ilany andrefany Madagasikara. Izany no nahatonga ny ady tombotsoa tamin'ny fanjakana madinika notariny antalaotsy sy ny Europeana Portugais nanomboka ny fiandohan'ny taonjato faha 920 ka tsy nitsahatra ny fanafiana ady seranana ary fandravana tanàna. Ny taona 950 no nandrava nangalatra izay zakany nandoro ary namono izay tratrany tao amin'ny tanàna sy tobim-barotra arabo tao Antsoeribory ao amin'ny Helodranon'i Boeny sy Nosimanjo ao amin'ny Helodranon'i Mahajamba ny tafika Portugais notariny amiral Tristan da Cunha. Rava ny tanàna nanomboka ny henahery sady nitsoaponenana an'ireo nosy nisy tobim-barony ny arabo nanantona tany bitsikelikely ka lasa panelanelana ny tompontany sy ny Europeana nandova ny tanjany teo aloha tato Andrefana. Taorian'ny vanim-potoana io no niheverany fa nahazon'ny Portugais any Nosy Lava no lovainy hatramin'ny nahatobim-barotra azy. Tsy netilevona kosa nefa ny tanjaky ny fiarahamonina hita maso taloha teto Nosy Lava rehefa tarafina amin'ny hasy-piarahamonina tsy hita maso manandanja manankery manankasina eto Nosy Lava mandraka ankehitriny ka isokajiny UNESCO any Nosy Lava manana soatoavana manokana iombonany amin'ny nosy mitsio Nosy Faly ary Nosy Lonjo. No eto Nosy Lava toerana fanafenana nofo mangatsika ny mpanjaka sakalava be mihisatsy mihilagna ato amin'ny faritry tsy montimonteragny na Boeniely na Analalava be na Analalava fiantson'ny distrika hatramin'ny taona 1750. Talohan'ny fifaharan'ny Portugais teto tamin'ny taonjato faha 17 dia efa toerana fanatanterahana fomba amampanao sakalava be mihisatsy I Nosy Lava. Eto amin'ny toerana atao hoe Mahabo eto amin'ny Nosy Masina no nafenina ny mpanjaka vavy sakalava be mihisatsy Andriamalalalava fantatra amin'ny anarana Soazara Augustine tamin'ny fahavelony rehefa nihilagna tamin'ny 3 febroary 1712. Nosy zay manana ny hasiny zay toerana misy mahabo na doan'ny ampanjaka zany hoe toerana fanaovana fomba misy fanompoagna isan-taogno ary Nosy Lava ary ny ponina mipetraka ary dia ponina izay mpanao fomba zay. Nandova ny fotodrafitrasa nataony antalaotsy sy Portugais teto ny frantsay. Jiro be tazan-davitra fampiasa amin'ny fifamoivoizana ranomasina na fara no nanampiany ny fotodrafitrasa mialohan'ny nanorenan'ny fonja ho an'ny Gadralava na Bagnina. Ambony io ny fiantson'ny toerana misy ny fonja eto Nosy Lava. Général frantsay Albert Jean-Georges Marie Piquet izany no nanamboatra ny fonja nanomboka ny taona 570 hatramin'ny taona 270. Teo ambany fanapahan'ny gouverneur général au Ghander mpandimby ny toeran'ny Joseph Simon Gallieni. Tondroko faharoa nandremamahany no mpanjaka sakalava be mihisatsy tao Boeny hely nanatra maso ny fitokanana ny fonjan'ny Nosy Lava. Tsy firafitry ny fotodrafitrasa ihany fa sarotra no sady tsy azo eritreretina ny handosiran'ny voafonja avy eto Nosy Lava. 520 kilometatra ny elanelan-dranomasina manasaraka azy amin'ny Analalava ka mampahomby tsara ny tetikady hitazomana gadra tety an-toerany. Gadra mpitolomany avy eo gadra politika no tena notazomin'ny frantsay teto Nosy Lava. Pitolona tao amin'ny VVS sy MDRM raha talohan'ny fahaleovantena. Voalazan'ny Roland Villela nanoratra ny boky La Sentinelle de Fer, mémoire du Bang de Nosy Lava fa nakatona tsy ho fonja intsony Nosy Lava ny taona 1770.
Ny fitondrana malagasy tamin'ny taona 70 no nanokatra azy indray ho toeram-pigadrana. Gadra politika maro no nitazomina teto hatramin'ny taona 70. Voalaza za fa nisy Amerikana 70 lampiasan'ny Rostom no nitazomina teto Nosy Lava tamin'ny Desambra 1 rehefa voaroaroy tamin'ny fanonganam-panjakana Tsinaomby. Révolution monima april 1 tao atsimon'ny Madagasikara nitazomana ny monjajaona teto Nosy Lava. Notazomina teto Nosy Lava koa ny voatsara hanefa heloka mihoatra ny roa taona sy na voaheloka mandra-pahafaty. Tamin'ny volana May 2 nandritra ny hetsika notarin'ny mpianatra ny afara tamin'ny tolom-bahoaka sy fianjeran'ny Repoblika voalohany amanjatony ny mpianatra sy mpitolona nalefa avy any Antananarivo notazomina teto Nosy Lava. Mba hananantsika fanampanazavana misy kokoa mikasika ny fitazomana mpianatra sy gadra politika tato Nosy Lava dia ny fanao fotoana manoloana ny kianjan'ny 13 May eto Analakely tamin'ny Andriamatoa tsy Zahatany Elisée zandary teo aloha anisan'ny nanana andraikitra tamin'ny fitazomana mpianatra tao Nosy Lava tamin'ny taona 20 ny Zahatany. Commandant Elisée izy dia anisan'ireo gendarme niasa tany Nosy Lava tamin'ny fotoanany 20 7 zay hoe ivony tantara nampafana ny hetsika teto amin'ny kianjan'ny 13 May tamin'izany fotoana izany hanome antsika fanampanazavana mikasika ny tantarany Nosy Lava zay mifandray tanteraka eto amin'ny tantarany 13 May. Voilà, je vais aller tany filaminana maro kokoa tamin'ny raha tamin'ny 72 matsy dia nateratany to mpianatra zay nanao grève tamin'izany fotoana izany. Tanteriny dakota militaire mitotona any Analalava ao manko misy terrain d'aviation maretsery mitomana ny mpianatra ary tsy omby trano sy no trano ametrahana azy ireo fa dia ny plage plage no Analalava iny zany hoe besaka be dia be mahazatiny misy le izy maro be ary ny maseur tamin'ireny no mampindrana fitafy body fosy ny any amin'ny fonjara mba hitafen'ireo sitao le kizivavy dia avy eo Analalava zany tanterina amina vedette zay charge maximum vedette matsy eo amin'ny 10 eo raha be ny fitaomana azy ireo matsy ny trajet entre Analalava Nosy Lava eo matsy eo amin'ny 2 heures de temps eo na mahery kely arakaraka ny leonjananomasina tamin'izay nefa misy ireo gadre politique ireny fa teny et commandant Istas Georges lehibe de FRS commandant Istas et Michel Noël chef de province fédération lehibe Daniel maire na fédération ary misy any koa madame Kraye député Etsirabe reo zany efa gadra politika atao gadra politika atao reo hetsika 72 io taloha eny atao hoe avant le 72 efa teny zareo reo tamin'ny fotoanany moa hoe ingiabe rechambre moa tamin'ireny assigné résidence fixe tany à Sainte-Marie fait commandant FRS en tant que hoe lehibe ny FRS dia ary Nosy Lava nasitaka rependre reo teny Nosy Lava mba ilamina teto Antananarivo kazy vao maika nirongatra ny à la fois ny vahoaka ny taky satria andro alina dolo rependre reo masy isamorona tery agatso dia nirolotra vahoaka tamin'izany raha mandray sy mito hoe aiza ny zanakay satria dans le sens hoe vonona be hotifirina be non sy zay izy fa nasitaka ihany dia rehefa nitatra ny rependre moa zay miangano Analalava nitaotsainy rehetra mikasika an'le Nosy Lava proprement dit hoe tanàna rasy angamba zany tanàna mampatahotra zany satria gadra lava ny eny reo olo dangereux ny verina dangereux fatao teny Nosy Lava kanzo bonne surprise le izy zay amin'ny anao première vague tamin'izay somary takona kely masy Nosy Lava misy rady zay eo vao mivoaka avy eo no matazan'le Nosy Lava
kay tena toerana touristique mahafinaritra be comme Nosy be plage touristique tora-pasika mahafinaritra be izy en même temps ravahana cocotier lendriky Nosy Lava eo en plus misy bâtiment dura koa teny satria atao reo miaramila somalienne zay mipetraky teny fahiny donc lendriky Nosy Lava de toerana tena touristique be ary le Ghander lava libre, ils sont libres là-bas afa-tsy hoe le tena dangereux migiafy reo ampidirina ao amin'ny cellule. Ianao zany inona ny asa nataonao tamin'izany ka ay détaché bon zay zany en détachement tany zay tamin'izay moa de nisy baiko aby ety naniraka an'le commandant amin'ny avion hoe zao de zao misy aminareo mpianatra hoety la ho an-Tananarivo verina iresaka amin'ny olona satria nyrotra any ambosorotra ary amazorevo dao regny amaroan'le reto vaoka nagnotanindreo zany zany de tamin'izay moa raha rabe any ny amin'ireo mpianatra io satria fa misy Nosy Lava de misy reto mbola be lehibe ty Analalava de tsy manaiky zao reo mpianatra reo de ty Analalava zany raha tsy miverina dao aloha namaneny Nosy Lava atao nameregnany regny tsy vita vetivety de zao moa nandesy lahatra teo tsaroko mbola tany minga olala anisan'ny olala moa sy niagnaran'izy io tany de igny zany nandesy lahatra nampianatra teo hoe oka misy fito mianada ihany ilaina am'izao arivo zao aseny vaokany amazoriky iteny sy anona ve tamin'izany nisy vehivavy tao sa lehilahy tao be de be nakizy lahy nakizy vavy ary levileby ary zany hoe ordre azonao itaty raha avy aty zany de hoe sarana ny lahy sy vavy nefa tsy sepitra be lehibe de fito miarada zany no nentiny avion aty katra de reo moa zany niseho tamin'ny télébase arivo tamin'izay moa inga général de base moa batana no nagnome tompo hoe bon tsy nitifirina koa reky izy reo tsy araka beriny maro azy hoe vonondra zany tsy nita lehibe mota aty katra de reo eo niteny zany tantara hoe zay ihany mahatsiaro sabatra tahaka ny touriste zay nisy nitaingina roplam nahita roplam nisy taingina chambre nahita chambre ary angatany ary mpianatra reo mba atao toera touristique Nosy Lava io tamin'ny anao tany hoe maninona no lasa ohatrany hoe rehefa maheno Nosy Lava zany hoe toerana dangereux ohatrany hoe toerana ohatra fiafaran'ny fiainany hoe inona ny zava-misy na tonga ny fieritreretantsika malagasy hoe izay io toerana io ya marina ny fandehana zany matsy ndazy anazy moa de fantarany olo hoe Nosy Lava de fa hoe tranona gady any fa misy hoe toerana tokony hitsangatsanganina izy satria nazy ireo faly ary de fa tsy magnategna soa hoe misy ovelona fa de aty milevina marina fa misy any reo gady zany le mpanahy hoe andeha hitsoka fa tsy afaka na koa misy toerana anankiray koa iny tanàna atao mahabo zay itoerana io zany mbola misy fanimpona tromba be reto itoerana io satria foko sakalavany boiny itoerana io azo atao hoe misy liaison ihany amin'ny mpanjaka babo soazara le ohatsy Analalava misy mpanjaka zay moa tao satria zay mbola asin'ny olona hatram'izao izy ka Nosy Lava particulier zany Nosy Lava betsaka tany fady izy io mbola mitazona ny fomban-draza ny olona sy azona mbola malotoloto le Nosy Lava misy zavatra tahaka zao moa lazain'zareo tompo tanàna hoe vao misehotra atao amin'ny fandrikany agnaty ranomasin'ny fandrikan'ireo Ghander io le atao hoe trozona reny de zao misy zavatra hitranga ty amin'ny nosy ty ohatra posy zao alohan'le Ghander politique ary saky teo andehany de fa tratatao koa biby io niseho koa le mpianatra tanterany de nisy koa zavatra io zay zany le finoany zareo zay mbola mitahiry le hasin'le toerana zareo tamin'izay efa nampitandremo daholo le mpianatra reo rehefa tonga teny aby tandremo tanàna toerana ty fady be fady zay zavatra atao hoe historique ihany koa lisy amin'ny tantaran'io Nosy Lava io ianao nandritra ny firy volana na firy taona teo no nanatanteraka asa
tena Nosy Lava tamin'ny zay ndreo aloha sy de lahatra be teny satria ny mpianatra zany rehefa nisy le intervention tatikatra dia zao nasaina nodolo le mpianatra sy nahatra mpianatra teny même pas une semaine angamba 2 semaines raha sy tadidiko naverina ny mpianatra nodoly aty Tananarivo moa ankamaroany dia après koa mpianatra moa nanao voady hoe bon ataony koe idivanay ireto gadra politique ireto dia ataoko après 2 semaines par là na imoanga izy iny navoaka koa le didy navoaka andreo gadra politique reo ka afatra ka magaraha satria mety hamarina atsika maha-olon'Andriamanitra tiandry no tiakany misy ten'Andriamanitra tsaroko foana ao ary dadadandre mpitolo zay au Madagascar ny Kristy Kristy ny Madagascar Ny taona 2000 no nakaton'ny fanjakana malagasy tanteraka ny fonjan'ny Nosy Lava. Ny sokajiana ho vakom-pirenena ara-kolontsaina sy tantara hatramin'ny taona 2003 ny toerana na dia betsaka aza ny gadra nisafidy hijanona eto an-toerana noho izy tsy mbola ny tsara matahotra ho tondroina gadra nitsoka eo koa ny efa tamana ary ny sasany tsy nahalala intsony na tsy fantany fianakaviany ny fahavelomany. Ny taona 2020 voafonja Roalahy Samuel Rakotoarivelo avy ampita-tafika Antananarivo sy François Razafy Mandimby avy Besalampy any Melaky no voakasiky ny famontsoran-keloka faobe. Betsaka ny malagasy mbola miororo ara-tsaina rehefa mandre ny anaran'ny toerana Nosy Lava. Raikitra ao an-tsainy ny tantaran'ny figadranany nolovaina tamin'ny mpanjanaka, takona tanteraka ny mahatoeram-panovozan-kasina sy azo trandrahana ho an'ny fizahantany azy. Izany petraka teto donc avec 4 ans. Ary mandreniko teto. Teto izy mipetraka teto, tonga teto. Baba ndraiky mama teto. Fa maro nareo eto firy zany nisy an'olo mipetraka amin'ity tanàna ity. Tsy fantatra. Ponina 530 mahery no monina eto amin'ny fokontan'ny Nosy Lava amin'izao fotoana izao. Mitombo isa-tsikelikely ny manankim-pivelomana amin'ny fizahantany noho ny dindona na vestige sy hasina ara-kolontsaina misy eto mahasarika ny mpitsangatsangana sy ny mpizahatany. Fotom-pivelomana ny eto zao ponina eto zao mifaroresaka anaty ranomasy aby jiaby. Mamintagna, magnarato, mijibiky dingadinga, langosta, ino jiaby calamar, jiaby zay le fotom-pivelomana eto. Ary bako lerana fotoagna vavaritra zay eto mba mamboly misy tany bary kelikely fa tsy mahampy. Samby mambolimboly vary, mambolimboly mahoko, katakata, zay zany le fotom-piveloman'olo eto zany. Dia ankoatran'izay zany tsy maintsy matsaka Analalava, mangala le raha ivelomagna zay vao indesy mitsaka magnaty. Fanirinim-ponina ny hananganana fotodrafitrasa fototra, famatsiana rano fisotro madio, sekoly, indrindra fa ny fananganana toeram-pitsaboana iterahany vehivavy. Zaho mbo mangataka mba hisy fitaovagna maternité iasagna satria maro be olo miteraka nefa zareo maro fitaovagna tsy ampy. Voatery am'izay zegny misy tsy voatazona satria le fisafoagna mandeha misy mbo tsy tonga zareo. Avy am'izay lasa misy tsy voatagna zegny alefa Analalava. Tsisy le fitondrasana hitondrasana izy malakilaky Analalava. Or he mora zy mandeha sasany dia lasa ndraiky tsy tonga Analalava matigny vondrano sagnatry. Mangataka am'izay zany mba ohatra fitateragna matanjaka miasa amin'ny rano apetraka eto. Fitaovagna am'izay ara-pahasalamagna surtout maternité atao mahampy. Io ndesika amin'ny hôpitaly io raha tadiavinay bako vedety zay ndra mbola tsara misy aminay satria ivondrano zay ty mipetraka resaka fitateragna mampanahiragna sara miantany aminay eto. Manana nosy enina efa mahasarika mpizahatany maro manodidina azy ny distrikan'Analalava. Nosy Lagna, Nosy Fao, Nosy Lava, Nosy Saba, Nosy Faly, Nosy Valy, Nosy Berafy. Betsaka ny mpandraharaha efa manao tolotra fizahana ireo nosy ireo noho ny volontany ananany. Manao fizahana zavaboary sy trondro ao anaty ranomasina, fizahana zavaboary anaty kirihitralan'ny nosy, indrindra ny fifampikasoana amin'ny kolontsaina vaovao ny mponina tompontany. Iray amin'ireo nosy enina ato amin'ny distrikan'Analalava efa manana fotodrafitrasa fandraisam-bahiny lehibe i Nosy Saba. Fotodrafitrasa mameno ny filan'ny mponina sasantsasany eto amin'ny nosy sy mampitombo ny fahalalan'ny mpizahatany sy faharisiany ho tonga eto Madagasikara ka rarian'ny mponina hisy ihany koa ao Nosy Lava. Ny Analalava manokana raha resahigny dia isan'ny toeragna
azo trandrahana indrindra ho an'ny fampandrosoana ny Faritra SOFIA, ny fampandrosoana ny commune na district raha teo. Isan'ny mampiavaka azy ny fanagnany sisin-dranomasiny sy ny zavatra miaigna ao agnatiny, ny tortue de mer, ny baleine, dauphin sy ireo hazan-dranomasiny izay maro izay mampiavaka ny Analalava ahafahana mampidibola indrindrandrindra ho an'ny tanàgna. Ny commune ambonivohitra Analalava misy fokontany eo amin'ny 120 amin'izao fotoagna zao izay efa tegna midadasika dia midadasika zany commune manana fokontany 120 zany. Isan'ny fokontany agnatin'io ny Nosy Lava izay notsiditsika teo izay manana ny tantara sy ny zavatra mampiavaka azy. I hotsitirasika amin'ny Nosy Lava zao manomboka lagniny andro zany tsara zany atsika agny magnamboatra saigny hoe fa tsy tanànan'ny Ghander Nosy Lava, tsy fonja zany fa tanànan'ny tsika malagasy tompon'ity Nosy Lava ty. Toerana azo tsangitsanganana tsara aza mavosika mandeha metrika izy ty ato fa tsy tanànan'ny Ghander, tsy tanànan'ny fonja Nosy Lava fa zay mponigny ato no tompon'izy ty ato. Fa mamangiatsika dia fa mety dirigny mety tsy digny aminay ato Nosy Lava. Ary maravoravo mafapoko mba mitsidia matetika anareo. Eto ambavany Helodranon'i Narendre no misy an'ny Nosy Lava. Mangamangana, mangarangarana ny lokon'ny ranomasiny ka mora ahitana ireo zava-mananaina sy trondro maro loko. 80 metatra eo ny halalin'ny ranomasin'i Narendre, 10 kilometatra ny sakany, 80 kilometatra ny halavany. Narendre no helodrano fahatelo tsara indrindra maneran-tany ao aorian'ny helodranon'i Diego ao Antsiranana sy Rio de Janeiro any Brésil ka manana tombony raha oharina amin'ny toeran-kafa amin'ny fampivoarana ny fizahan-tany tekantao eto Madagasikara. Inonay fa nazahoantsika fampafantarana bebe kokoa ny Madagasikara sy ny tantaram-pirenentsika, ny fandarana izay natolotra antsika teto androany satria mifandray tanteraka amin'ny tantarany Nosy Lava loatra. Ity toerana misy anay ity dia nikanjany 3 Mey fandrainy koa amin'ny tantaram-pirenena ny fandimby teto Madagasikara ka izay no antony niazahana nizarana azy tato anatin'ny fandarana Zahatany. Isaorana ireo mpiara-miasa rehetra izay niarana natotosany ity fandarana ity androany, Feno RANDRIAMALALA, Ghander sy Heriniaina RABEMANANTSOA manome fotoananao ny fandarana Zahatany amin'ny fampafantarana ny toerana hafa indray eto Madagasikara amin'ny fandarana manaraka. Veloma tompoko.